ity tsy nahatsatoko mihitsy le prise fa ito ny commande mba télé portable incasable ty le marteau ty way tonga de vaky l'écran incasable fa zao écran io fa ao anatiny ao mandeha zany hoe afaka amboarinao zany l'écran de mandeha le izy rehefa avy eo ity télé ity dia télé 24 pouces portable afaka ataonao eny ambony hazo de afaka alefanao amin'ny 12 volt panneau solaire ity écran ity rapitso ho an'ny olona zay roa tonga voalohany amin'ny magasin Galaxy no mahazo anazy zany hoe roa ihany ny écran incasable ao amin'ny Galaxy ho an'ny télévision 24 pouces rapide tozy nareo gaga mihitsy nareo hoe fa tena mivakina mihitsy le satria hatramin'izay teto raha nokapohana l'écran mbola tsy vaky mihitsy fa androany tena way tena vaky le télé ozy le ranamana vaky le télé samynala elo daholo agnamitsika na de hoe tao ara ireo tapaky ny fimehezana ny tsinainy moa zany fitenenana teo ampijerena ny dokam-barotra iny ny zavatra tena hoe hafahafa de hoe efa vaky le télé au lieu de milaza ny marina de mbola mitohy mandainga ihany mitohy ny tantara abobo mitohy ny tantara blabla ihany lay olona devant ny caméra averiko tsara hoe ny tena mahalasany saiko de hoe efa miariary zao vaky le télé fa mbola mitohy mandainga sy mitohy mitantara lainga ihany blabla ilay ramose ao anaty émission inona moa ny tiana ambara amitsika isika eo amin'ny fiarahamonina ianatsika andavanandro de misy maniraka atsika andaingy anao ratsy amitaka isoloky sy ny sisa be da be tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra averiko tsara hoe isika eo amin'ny fiainatsika andavanandro de raha ny démoni andainga amitaka itantara blabla sy ny sisa rehetra eo amin'ny fiainatsika andavanandro mba ho tombotsoan'ny demonisy izay miara-miasa ao anatin'izay efa samy tratran'izany daholy ny afatro de tsotra be fotsiny ihany hoe miteza ateraka indray mandray an Jesosy Kristy de miteza ateraka indray fa ny soratra masina Jaona voalohany toko 7:7 dia milaza ny fahamarinana zany hoe izay nateraka Andriamanitra no tsy manota tsy mahay manota satria misy voa ateraka Andriamanitra ao anatitsika de iny voa iny no miasa amin'ny alalantsika tsy mahay mandanga intsony isika tsy mahay manota tsy mahay miteny ratsy tsy mahay zavatra rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra satria nateraka Andriamanitra averiko tsara hoe raisy Jesosy Kristy miteza ateraka indray izay nateraka Andriamanitra no tsy manota tsy mahay manota satria ilay voa avy any an-danitra no ao anatin'ilay olona ao anatin'ilay mpino manaiky ho nateraka indray zay ny afatra fa tianao Jesosy aza manaiky ampandangian'ny devoly zany eo amin'ny fiainana braso